maraka toko fahenina mandeha voalohany ka hatramin'ny faha 20. Arofaranatika ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa andininy faha 20 ka hatramin'ny faha 70. Korintianina faharoa toko faharoa andininy 20 ka hatramin'ny faha 70. Alohan'ny hamakiana ny teny dia hivavaka. Tompo, isaoranao izahay noho ny fitiavanao sy ny famokaponao ka nahatantaranay ny andro fahatsiarovana ny nitsangananao tamin'ny maty. Fotoana lehibe eo amin'ny fiainanay tokoa izany satria nisoreko anay teo ambony azo-fijaliana ianao ka nahatonga anay ho zanakao indray. Isaorana noho ny teninao izay manambara anay izany nitsangananao tamin'ny maty izany izay fotsy no fononay. Ampahirery zany izahay azo tamaky ny teninao isanandro naiza misy anay mba hahatonga anay fandresy tahaka anao koa manao an'ilay zavatsarotra eo amin'ny tenanay. Tafioetory mpandronao hamaky sy hanambara ny teninao ny fanainao masina hiposaka amin'izy ireo mba hatontosany ny asa napetraka taminy ho vonjay sy anaranao indreny. Ny vahoakanao izay mianto dia tolory ty fampoany mba ndraisan'ny tsara ny teninao ka aizany mandiny tena sy mampiasa zany eo amin'ny fiainany. Dia amin'ny anaranao Jesosy noentinay manitsy sy mangataka izany. Amen. Salamo faefatra amby telopolo ny andimy faha 20 ka ho faranana ny andimy faha 20 amin'ny anaran'ny Jesosy. Avia anaka mianoa ny fahatahorana ny Jehovah no ampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka ty andro maro ahitana soa dia roko ny lelanao amin'ny rasy ary nomolotronga sy hiteny fitatra alaviro ny rasy ka manaova soa mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'ny Jehovah dia mitsinjo ny masina ary ny sofiny ny ainy fitarainana. Tavan'i Jehovah dia samy mpanao rasy kosa mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahafiarotana azy. Mitaraina ny masina ary ny aino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriana rehetra. Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany masina nefa Jehovah manapaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taonany rehetra izy tsy hisy tapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafatiny ratsy fanahy fahoriana ary makahala ny marina hoelina fa Jehovah manapitra ny fanahy mpanompony ka tsy mba hisy hoelina izay rehetra miaro taminy. Amen. Toizatsika ny famakiana teny soratra masina ao amin'ny filasan'ny tsara Marka toko faha 20 atongotsika amin'ny andininy voalohany dia janona hatramin'ny faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa afaka ny andro sabata dia lasa mampidi zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanosika amin'ny fanahy fatin'i Jesosy. Ary no maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro rehefa miposaka amin'ny masoandro dia nakany amin'ny fatan'izy ireo ary niresaka hoe iza re no anaky amin'ny vato ho afaka ambarabarakasana isoratsika fa noho ny mitraky izy dia indro hitana fa efa voakidiny ny ahina amin'ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato ary raha niditra tao amin'ny anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray mipetraka teo amin'ny ankavanana ny akanjo fotsy dia talanjona izy fa olona zatovo taminy aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fitaliana eo
efa mitsangana izy tsy ato izy jereo fa teo nametrahany azy fa mandehany lazao amin'ny mpianany sy petera fa miaro anareo any Galilea izy any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo dia nivoaka izy ka lasa nandositra niaraka tamin'ny fasana fa torakofotra sady talanjona izy ary tsy mba lazana inana tamin'ny olona izy satria nataratra ary efa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoany demony fito izy ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa momba ny Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany ary izy ireo na dia nandeha aza fa velona izy sady efa hitany vehivavy dia mbola tsy niniany. Amen. Faranasiny amin'ny vasikeny dia fiteny faharoa manontolo aminy toko faharoa ny andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra ny mandrakariva ao Kristy toy ny fanoana izay fanadresy ka dia ampisehoany ny antony ny fahalalana azy ny tontolony izahay fa anto Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay fivonjena izay very amin'ny sasany dia antoka avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana fa amin'ny sasany kosa dia antoka avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana ho iza moa antona ho amin'ny famparatra izany fa tsy mba toy ny maro izay malatsarotry ny tenin'Andriamanitra aza mivola izahay fa toy ny amin'ny fahadiovako kosa dia avy amin'Andriamanitra sady eo ana tenin'Andriamanitra no itenenanay amin'ny Kristy ray maso amin'nay amin'ny fahafahinana itenao amin'ny fahafahinana. Amen. Naomrony miampony masoavana satria anarana dia n'Andriamanitra raitsika Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anisika mijery ny voalaza ao amin'ny marika fahaenina ambin'ny folo izay navakiny mpanompon'Andriamanitra teo. Marika fahaenina ambin'ny folo dia miparaparan'ny fahatsarany marika zany no misy an'izay ary satria fa fotoana lehibe ty dia mba izana ihany hoe mizavatra torina amin'ny tekolosy faharoa satria amin'ny zavanandro reny dia fandraisana samy hafa ny tontolony voalohany dia hafa ny tontolony faharoa indra ny tropia dia amin'ntikitsika zany andimy fahatelo sy efatra no marika fahaenina ambin'ny folo. Raha mahita ianareo dia miara-mamaky amiko izany tenin'Andriamanitra izany indray manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary miresaka hoe izy avy manantony vato afaka mivarapasana isoantsika fa nonotsaka izy ny vitany fahefavolo ty miala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato ary miresaka hoe izy avy manantony vato afaka mivaraparapasana isoantsika fa nonotsaka izy dia vitany fa efa vototy miala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato. Nohevitra ampibeny eo amin'ny periodo mavalitsy ny volana dia hoe manolotra ny fiainany andray no hevitra vaovao amin'ny volana Aprily manolotra ny fiainany fa itaotry ny fahatelo sy fahaefatra ty ary akambana amin'ireo periodo dia manolotra vahaolana tompo manolotra vahaolana ny tompo tsy dia tena mahazaratsika loatra ny ava ny tompo teny tahaka nyty eo ny pasika ny mahazaratsika dia fa nyerimerenana sy fanatoaterana efa tsangana Jesosy izany tsangana Jesosy zany no matetika tena tanisay ao amin'ny tontolony pasika ary rariny zany ity retorety kosa
dia tena miresaka zany fitsanganana zany tokoa tsinga misy hafa eo fitsanganana lafa ny hafa zay niainan'ireo niara-belona taminy no jeretsika fomba fanao teo Jesosy ny manosotra menaka manitra faty aleona ny fitiavana n'ilay maty izany ary ampisehoana fa afana akaiky ianao olona akaiky azy atena olona akaiky azy ireo manana olana hoe izy ireo ny olana dia hoe ny vato zay manampina ny fasana satria fasana noloana teny ny sisiny telokohatry mbola ao zany fasana zany manakakitry efa asina trano izy teny saratare eo am'izany fasana zany am'jereny internet any aloha dia jereo hoe ny fasana Jesoa dia hitanao hoe kahaniny izy am'izao zao fa izany fasana zany a dia misy vato lehibe boribory manana izy boribory tena hoe mikodia vato mikodia zany hoe zavatra atosika sara benbouleur reo dia zany vato zany nefa dia lavoravo hoe lehibe dia lehibe vato ka manana olana le tolony rehetra ny olana hoe iza rey no anakan'izany vato ho afaka barabarabasana isoratsika raha marina izy ireo tokony anaky vato fampijery ny fiteny sasany ianao a hoe ny vato dia entsiky ny fasana sy heriny zany vato zany entsiky ny fasana sy heriny fahafatesana izany vato zany ary raha mamaky ny hira vonina ataontsika teo tamin'ny hira fainamefapolo am'zato sika dia lazaina hoe ny herin'ny satana izy izy vato mainona vato midi zany hoe lazanako ny herin'ilay ratsy zany ary fatatsika fa satana dia manakery eo fahafatesana miasa ao zany fahafatesana zany ary manidy ny olona ao am'izany fahafatesana zany ka manjary mirona makany fahafatesana ny fiainan'ny olona fa tsy makany fahavelomana ary marina ny voalaza amin'ny Isaia-paminany hoe nahoanareo no mandany vola am'izay tsy aniny sy vokatry ny fisasaranareo am'izay tsy mahavoky Isaia-5:20 tatia zany dia namamiasakasaka zany olona satria manana problema amin'izao amin'ny fitediava-pivelomana manana problema am'izay hahavelona sady miasakasaka sady makany am'izay tsy anina makany am'izay tsy mahavoky ary vokezany zany olany fahafatesany zany vokezany zany olan'ny herin'ilay ratsy ny fasana zay manidy ny olona zany manakiny amrabola betsaka ny olona zay resy ny fasana matahotra ny fasana io matahotra ny maty io taotsika ratsy alo lazainy zany sy tena hoe eo ny kolotsaina mahafinaritra ny kolotsaina hoe raisresydresy taotsika tena marina ny loatra ny fahavidiana dia tena tahotra ny fahafatesana tahotra ny maty Yesus tay maty anao sao anagarany maty anao sao tsikiny maty ary taotsika niafatsy ny maty dia manakeriko niafatsy ny velona fa raha misy olona maty ho faty manavana hoe zao a tsy maintsy atsy alefa dia zao foana nihirahirany hoe nanafatra ny maty ary tsy azo tiaky zany afatra ny maty satria ary le fahafatesana no tena manakery eo amin'ny ny tahotra ny fahafatesana zay mangeza sy manampina ny olona ka mahatonga ny olona manao foana azany problema tsika rehefa dia rehefa mitranga zany problema zany dia inona zavatra mitranga zavatra mitranga dia zao niary ambetsaka niary ambetsaka niary ambetsaka fa zao ny voalaka iza reny anaty vato ho afaka mifasana isoatsika iza reny betsaka zany aia zany ary zany aia zany mahantoka atsika zany no tiavy tanjavatsy eo am'izay ataotsika zany aia zany mampiasay ilay ratsy
zay natolapolapostoly rehefa manafaka kristianina ary reo fiangonana zay naory hoe manafaka azy reo hoe asa manahy na inona na inona faoka ny fivavahana mafonana mampisorana retona manataka zany n'Andriamanitra asa manana inona na inona apetro aminy fanahina petero zany fanahiny zany zay rairay tena marina dia faux problème tsy tena olana kosa satria tsy tena anyresaka hoe vato no manahirana n'Andriamanitra tsy tena tany no niasan'Andriamanitra zany dia io azy zany vato zany Andriamanitra ray manafia zany resaty sany bakeo fahazavana dia hoe ny tena tian'Andriamanitra aseo dia ny zanany mitsangana tamin'ny maty ary miafan'Andriamanitra tsy ao amin'ny vato fa ao amin'ny teny zay nataony zatovo mipetraka teo fasana marina fahitany forbakitsika teo hoe tsy afo izy fa efa tsy afo izy rehefa mitsangana any am'zany vahaolana nahato zany no tian'Andriamanitra mitavana rehatsika ny amin'ny problema kely matidiky zany no manahinatsika zany no manjara problema tsika ary lay ratsy dia fetsy ka akatony ao anatin'izany ny maro ny kristianina ny maro olona zay lavaka manompona Andriamanitra dia tsy mahita vahaolana ary dia miaia mitekotety matahotsy hitantsika mampalahelo ny afaran'ny pefibazay-tatitsika armanty fa mamaky ny marina fifainany fotsika ohatra hoe raisana aniny fahavalo ina lazaina aniny fahavalo dia niboaka izy karasana nitosona ny anatam'ny fasana torakotra satarano indrindra ary tsy malaza na inona namonina izy satria nanino natahotra tahotra betsaka zay no tonga mila miahy anao zavatra na asan'Andriamanitra ao atao dia samy tahotra zany tena betsaka dia mizavatra faharoa amin'ny andiny faharoa folo izy hoe ary izy ireo na dia nandray aza fa velona izy nandray fa velona izy hoe izy zay Jesosy sady efa hitana vehivavy dia mbola nanina ihany izy tsy nety mihiny ihany izy dia mbola tsy nety mihiny ihany izy tena mahatsiaro izy fa mbola velona manariketsy ny mpianaka rehetra taka ny mpianaka rehetra tsy nety mihiny loatra satria tsika rehefa mahita vahaolana kavaleta kely amin'ny zavatra atao mieritseritra hoe mahita vahaolana tosely tsy mahalan'Andriamanitra fa rehefa tena kely rehefa tena mihitsoka ao anatin'ny problema vavantsika dia maninona misalamika amin'Andriamanitra atsika ary indray azy fataka loatra zany misalambolana amin'Andriamanitra zany fa tonga amin'ny teny hoe médecin après la mort zany hoe fa maty ny any maty zay manatsara nitsoka amin'Andriamanitra dia tsika iona amin'Andriamanitra fa zany Andriamanitra zany ane ka mahay manangana ny maty zany ary zany maseho tibetypatsika maty Andriamanitra mahay manangana ny maty na dia misy problema maro aza koatin'Andriamanitra fakio ny salamo zay nifasitsika teo ao salamo fahefarampefolo dia misy zao teny zao ny andimin'ny fahefarampefolo fasiovefolo azafady maro ny fahorina marina nefa zao manafaka azy am'zany re zany maro ny fahorina marina ny mahakristianina tsika tsy hoe manaratsika problema sanandro kozy fa mety misy aza zavatra mampahorintsika mahakristianina mahita aza tena mahazo atsika satria rehefa kristianina tsika dia lasai Jesosy masina hoe Jesosy milaza zany ao amin'ny jaona fitofitofolo foana ao izy ampevana toerana reo dia misy fanenjena ao zava-manahira anao misy zava-tsara eo amin'izany mahakristianina zany ary manafatatsika ny tompo ny lalana titenin'Andriamanitra ty aza mba hotakan'ilay andeha teny amin'ny fasana ka hoe miahy aiza re iza re no anakoty vato fa ny faharomanaraka zany rehefa mijery tsika ny teny dia zao mitady olon-kafa ianderana tady olon-kafa ianderana tsy mety mahatakana loatra ny fitsanganana amin'ny maty tsy mety mahatakana loatra ny fandresena zay ho azo tamin'ny fidirana voalohany dia fa lazay koa zany hoe ireo olon'ireo ane ka olona niaraka tamin'i Jesosy reo olon'ireo ane natokany teritona ka fanezivezy tamin'i Jesosy ny sasany aza tona mandeha mifito ny sasany dia reny mpianaka ary misy ny reniny Jesosy reo olon'ireo ane ka nahita tsara ny fahakagana nataony Jesosy nanoloka tankana ka atany Galily nahita n'izany reo olon'ireo takatsika io be iza efa nataon'Andriamanitra teo fenantsika Andresika mieritreritra foana hoe tsy vovahan'Andriamanitra zany problema tsy zany zany olana mafa tsy zany ary lasa tako zao no mirenina antsika hoe ny maty aza matsangana
fa zay problemanao ve zay problema kely ve de sovita ny mamazo misy antony manoa tsy mbola mivaza misy antony avy aminao indrindra indrindra misy antony avy amintsika indrindra indrindra arina moa tena antony tsy fitalajo mamafotsy tsy lavaloana sofa mare fa inona iantony ino zay dia mikalosofa mitarareo zany mefta mampisaraka raron'Andriamanitra ny tsy finotsika mampitatsika vohity voakeza ao anatin'ny problema hitahotsika no mampitatsika voakeza ao anatin'ny problema ary efa lazaiko teo zany tantarakely no lazaiko hoe misy tovilavitsitsy tantara marina mandeha makakazo eo amorokady amin'ny hazo zany hoe hazo maniry ka voankazo fihinan'olo eo de lasa naka teo zareo tapatapoka ny rafakazo anakray niantona anakray satria morokady niantona anakray fa niantona anakray dia mianakoty ny atanety no miteny de latsapa rahimetatra amanao eo rahimetatra misy tsy lenta lasaka anakray atao reo so antsarabeta many tsy lenta lasaka misy kely foana ny latsapa tsy rahimetatra amanao e de farany olo zay anakoty ery rehefa atanety jereo masonao jereo tokoa lay anakray rahimetatra latsaka kely ny amanao zay sonjany de rehefa takany tomasy ratsy raha tsy mahita tsy mino raha tsy mahita tsy mino rehefa fanahity rehefa tena indroy ny tena manitevaka fa tsy mety mino de mitady voninkazo tsika zay matoanina manosa hoe misy fahalalangera zany Jesosy Kristy zany ary zay koa hoe mampimeny olona ny dedre na de fasany koa zay de mampitahotra hoe fasana de mampitahotra azy fasany vaky tsy miteny ny vazaha rehefa miteny hoe comme un tombeau zany tombeau de diazany samany tsy miteny zany zany teny zany rehefa miteny hoe samy tombeau no samy fasana de tsy miteny diazany fa tia mandahotra an'io mandahotra fasana an'io de mandahotra manondro ny fasana de hoe ino ny fasana fa tsy azo tokony amity de mandahotra an'io mandahotra fasana sana misy kosa itsoahana mataka ny fasana ao no fiteny atsika malagasy tena manana zay tahotra fasana zay tsy misy atahotra antsika ny fasana sy ny fahafatesana raha manana Jesosy Kristy tsika fa tsy fahatakarana indray tsy fahatakarana hoe Andriamanitra efa nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty zany no mampitatsika tavela ao anatin'ny problema faharoa sady fara izao efa voavalina saroa zany fa Andriamanitra efa namaolana atsika efa nomeny vahaolana io ny andininy faefatra de milaza hoe fa nonondraka izy de ino tsy fahitany fa voatodiny ala ny vatony ka lehibe de lehibe ny vatony fa lehibe de lehibe ny vatony tena vavana ny problema misy vaty lehibe eo ny fasana ary olana mandeha vehivavy eny zany vehivavy io izy nakany saingy zao nonondraka izy no tena io zany hoe mitraky zany tsy hoe mijeren'Andriamanitra fa zay ny olana tsika ndraiky tsika tsy mijeren'Andriamanitra tsika tsy miraharahana zay Andriamanitra any fa ndraiky miesa mamaolana rereo mamana fatitra rereo fa rehefa tsy afaka tso ny fatitra fa faty maty zay vao mitady olona amizay ary rehefa tsy afaka minombelona tanatsika zay tsika vao mitady an'Andriamanitra ary dia apara filazana Andriamanitra sady aparany am'izay rehetra ataontsika ataontsika fahalalana am'izay ataontsika Andriamanitra fa efa mijery n'Andriamanitra de mahalala fa efa nomena Andriamanitra vahaolana zany ny fisangana Jesosy Kristy tamin'ny maty zany ny fisangana Jesosy Kristy totsika tamin'ny maty zao lazainy zao hoe tsy ato izy fa efa mizakana ino izy leloa nareo makany Galily io dia teny melo azy any Galily zany tanàna mpianatra zany ka marolo mpianatra Jesosy reo de avy any Galily toerana ambanivohitra zany a tambanivohitra fa Galily ny ankamaroan'ny mpianatra kanefa de zao tonany tompo tsy izy nontsena ny tompo fa ny tompo nontsena azy any zany hoe fa mialolana azy any ny tompo iny am'izay aleantsika ny avaravara eo am'izay iverantsika fa any problematsika de mpianatra hoe mieritseritra tokoa rehefa maty ny tompo hoe de iverina ny tanàna misy azy fa any amin'ireny everitsika fa problematsika reny any Andriamanitra miasa any Andriamanitra ny mampiseho fa efa nitsangana tamin'amany Jesosy Kristy ary ny any zany fitsangana tamin'amany zany dia manentoento re any am'izay toerana misy atsika any am'izay problema misy atsika any ary de efa nahita reto vehivavy reto fa voakidiny ala ny vato na de lehibe de lehibe azy zany tsika mieritreretra hoe misy zavatra koavany be
na hoe kely loatra ka sy miara-tanin'andriamanitra misy kely loatra efa kely loatra mahaitsika dia voately hoe zany ve dia misy tan'andriamanitra ty manta ve dia misy tam'izay alenitsika any misy zavatra koa tena mibavaka takan'anaka sy tanina be eo amin'izay problématika to tsisy vahaolana to tsy hita hoe nakaiza arina no atao ary iza tena anafaratsika amin'izany seon'andriamanitra nefa mampifilotia androany avaravarana fa efa nofitainy Jesosy Kristy zany olana zany efa nisorony zany ary efa vato mitody ilatsika i Jesosy Kristy efa mitsara tamin'ny maty zay efa mitsara tamin'ny maty izy dia mitarapika daholo ny problema rehetra hatrany madingadina ka tonga zany efa afatesana azay ke tenenan Jesosy ao amin'ny zao natovary amin'ny folo da mahatsiaro na zany ten'andriamanitra zatika aleo koa rehefa misy maty eo an-trano na misy maty eo amin'ny Davida fa mahatsiaro ny ten'andriamanitra io ny maty dia hoe zao fananganana matsikena dia maninona toena zay mimana dia maty azy dia mivelona indray azy rehetra velona ka mimana dia nitsofany matak'izay ina moa tena mampatahoratsika matoatsika sarasanamo matahotra ny fahafatesantsika matahotra ny tsy velona tsika ary efa misy olana tafita tena dia velona kosa velona kely raha mafiakatsika zany tiatsika zany hoe velona tsika satria rehefa fahavelomana mandamo sy mienda ihany zany fahavelomana zany fahavelomana mitondra fahafatesana azy indray satria mahatonga ny lamray any efa mamanakarezy na makazavatra izy na makosavatra izy mahatonga ny olona anaonao foana satria manam-bola izy mahatonga ny olona izay ietehitra amin'izay zavatra fakoran'andriamanitra satria very fa zany no mitana ny arenana zany no mitana ny fahasoavana satria hoe mila tanana fa tena tian'andriamanitra omenatsika dia fahavelomana manak'izay ary zany no nafatesany zanany sy nitsanganana ary izao problema tsika teo ambony mitano zao no zavatra mana io natsika zao fa tena mandinika azy raramasina dia efa nivahan'andriamanitra zao fa na itsika tsy mahita lalana makeko na itsika tsy mampiasa azy fa ohatra ny voalaza soradramasina fa milaza ny amin'izany vahaolana olomen'andriamanitra zany polipostôly dia hoy izy hoe fa fombolazanotsika dia maty anina izy maty am'Jesosy Kristy raha mbola fahavalo azysika dia maty am'Jesosy izy indro izy mitsenatsika ny Galily any an-tanàna misy antsika any any misy antsika reokerona misy antsika any an-tanàna any misy problema fa aleo misarona ny tafitrano ary tsika zao tsisy afaka milaza hoe zay zao tsy manana problema fa manana daholo misy problema tony olona rehetra fa manana ny olona no tena samy hafa ny kristiana dia tokony hafantatra fa efa mena andriamanitra ny vahaolana fa meny Jesosy Kristy vahaolana Jesosy Kristy tsarana tamin'ny maty ka na dia fahafatesana zay farany fahavalo maherin'ina aza noho ny fahotatsika dia efa resy apôly apôstôly dia natakak'izany raha nika hoe fahafatesana o rizo aiza no ny herinao fahafatesana o aiza no ny fanomponanao ka zay problema kelikely ve dia tsy hoen'andriamanitra ny amazy fa tetika hititsika tsy mity azay mampalero azy mampiverilevelotsokenao dia nahita azy velony reo nandreny fa velony Jesosy saika tsy mety mity reo dia tsika zao hoe dia mbola tsy ety mity foana mbola isalasala foana ve tsika iam'nyfanana Jesosy Kristy amin'ny maty mbola salasala ve tsika iam'ny vahaolana zay mena andriamanitra tsika inona manjoatsika ny tena molon'andriamanitra dia samy antsoraka amin'andriamanitra amin'ny problema kely na lehibe eo am-piaratanana ny tena molon'andriamanitra dia manarana fa efa nitsangana tamin'ny maty hipanavitra azy ary miteny tahaka ny Joba hoe raha izao dia fantatry fa velona ny mpanavitra azy dia resika zava-manana mpanavitra maty zany eo fiainana sy manontanyndronotsika zava-matahotra tsara mieritreritra hoe ty problema ty ve dia hovavatsono eo zavatra mantsonana izao ve dia misy vahaolana tsony alora raha dia miolona amin'izao a hoe rezy tsy miady tsy mila miady ianao fa niady efa vita fa nataon'andriamanitra niady ao aloha ny ten'andriamanitra hoe niady ozy izy izy an Jehova niady fa ianao kosa maninao izy ianao kosa sanginy efa vita niady efa voakidiny vato
ifaresany fahafatesana ny anjaranao dia mino ny matoky amin'izany andriamanitra zany abe dehibe atsika dia tsy efa angano zany fa be dehibe ny olona manana problema efa nahita vahaolana tsy ana karazana sekta kory vahaolana zay lazany hoe tsy misy profo izy na hoe jereva miprofa ty aminay tsy any amin'ireny olombelona ireny vahaolana fa ao am' Jesosy Kristy maty ny tarana maty vahaolana ary ao no afatsika ao dia tsy tapahana taona moa izy dia tsara fa Jesosy Kristy teo amin'ny asijaliana fa nao ny romanina hoe rehefa misy olona mio amin'ny asijaliana dia tapahany ranjona tapahany ranjona rehefa maty reny olombelona elaela ko maty aby tapahany ranjona dia maty olona fa Jesosy Kristy tsy natao zany tsy natao zany Jesosy Kristy satria naseho fa naseho n'Andriamanitra fa zanany io ataky zany teo ny zava-nomen'Andriamanitra raha midriky tsy ho tapaka kory ny toratsika tsy ho tapaka kory ny fihinanatsika tsy ho tapaka kory ny fivelomatsika tsy ho tapaka kory ny fiainatsika omeny fahavelomatsika raha nivatsika raha matoky azy ka aza vaisany izay tsy mino fa minoa tsy hoe fisaranana maty any fa ny vahaolana omen'Andriamanitra fa sambara izay tsy nahitaka kanefa mino aza vato masy amin'ny zavatra rehetra maty azazany ny paska tokony fikarazana paska dia tsy feno fitsarovana kotsy hoe zany na Jesosy Kristy fa ny fakarazana paska dia feto ampiarana otrena ary ahoana ny fampiarana azy efa mitana Jesosy Kristy ka amin'izany reny zany teo sika dia manotra no mpandresy amin'ny anaran'ilay efa mitana tamin'ny maty mahire zany ary raha misy ny olana raha misy zay tiana metina amin'ny toko azo misarasara mety ho amin'izany amen